anio alahady 20 jolay taona 2024 alahady farany amin'ity volana jolay ity alahady tsotra fa 7 taona alahady manjinantsika ny loha hevitra manao hoe ny fanjakan'ny lanitra arena sarobidy le royaume des cieux un trésor de grande valeur ho aminareo ny ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ideran'Andriamanitra miaraka amin'ny mpanao salamo sika ry havana amin'ny famakiantsika ny salamo fa 7:20 andiny fa 1:20 ka hatramin'ny fa 9:30 salamo fa 7:20 andiny fa 1:20 ka hatramin'ny fa 9:30 amin'ny anaran'i Jesosy manaraka ny fitsipika sy ny fahamarinanao aza manolotra ho amin'ny mpampahory ahy iantoy ny mpanomponao mba ho soa aza velam-pahory ahy ny préare pahana ny masoko miandro ny famonjenao sy ny tenin'ny fahamarinanao ataovy amin'ny mpanomponao araka ny famondraponao ary ampianaro ahy ny didinao mpanomponao ka ampahirato ny saiko mba ho fantatro ny teny vavolombelonao efa andro tokony ampisehoan'ny tompony asany izao fa mandika ny lalànanao ny olona izany no itiavako ny didinao mihoatra noho ny volamena eny noho ny volamena tsy miaro azy izany no everako ny didy rehetra ho marina avokoa alako ny lalapitaka rehetra mahagaga ny teny vavolombelonao ka izany no hitandremako azy tondra fahazavana ny famoahana ny hevitry ny teninao ka manome fahalalana ho an'ny olona tsopo ny tanatana vava ao ka misento fa ny didinao no iriko todio ao ka mamondrafo ampio araka ny tokony anjaran'izay tia ny anaranao ampioreno amin'ny teninao ny diako ary aza velanapaka izay mety ho faharatsiana vonjeo amin'ny fampahoriana ataon'ny olona ao dia hitandrina ny didinao ampamirapirato amin'ny mpanomponao ny tavanao ary ampianaro ahy ny didinao rano mandrika no mijononoka amin'ny masoko noho ny tsy fitandreman'ny olona ny lalànanao amen laharakira fa 70 Yeah.
mivavaka sika ry havana saotra sy nideranao izay ry Andriamanitra rainay tsara indrindra be famindrapo fa mbola nomenao tombonandro izahay ary nitao aminao ka dia tonga soa eto amin'ny tranonao idera sy ankalaza ary anome voninahitra ny anaranao ianao ilay Andriamanitra tsy tompony hery sy fahefany etỳ an-tany ka hatrany an-danitra Andriamanitra be fahasoavana indrindra ilay antokana manome anay ny zava-tsoa rehetra isan'andro ary dia misitraka izany zava-tsoa rehetra omenao anay maimaimpona izany izahay ianao no mampiposaka ny masoandronao amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina ianao tokoa tompo ilay Andriamanitra mendrika ny hoderaina sy ankalazaina mandrakizay mankalazanao izay tompo be fitiavanao satria dia mbola sitraka ao indray ny andrenesanay ny teninao amin'ity anio ity hitarika hanoro hampianatra anay hitondra tena tsara amin'izao fiainana ankehitriny izao mba hisantaranay sahadieny etỳ an-tany ny atsara ny fanjakanao lay arena sarobidy maharitra mandrakizay izay homaninao anay any an-danitra any ny fananao masina no angatahanay tompo hiasa ao anatinay tsirairay avy izay manatrika eto na izay manaraka izao fanompoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny tambajotra tserasera mba ho voninahitry ny anaranao masina irery amin'izay rehetra ataonay eto amin'ny anaratsoanao Jesosy Kristy tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka no anaovana izany vavaka izany amen mipetraka ny fiangonana enoy amin'ny mpanajana sy amin'ny peritreretana lalina zao ry havana ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra amintsika arak'izay voasoratra ao amin'ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 8:9-20 amin'ny anaran'i Jesosy ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany sika ry havana koa andeha isika nondrika mangina ny lohantsika hiaiky ny fahotantsika ary anaraka ao am-pontsika izao tonom-bavaka izao hivavaka isika misaotranao indrindra izay ry Andriamanitra raina izay ny an-danitra tsara indrindra misaotranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy fa mbola afaka indray izay nandreny sitraponao izay nambaranao taminay teo manao hoe ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra dia izay voantso araka ny fikasany rahateo eny tompo aina hitsenjery tokoa izany teninao izany nefa mifona aminao izay tompo fa dia tozary lasa plivavo molotray fotsiny izany indraindray fa tsy vokatry ny fona hivelively akory rehefa mandalo fotoan-tsarotra sy misedra olana ary ao anaty zava-manahirana izahay adinonay tanteraka izany teninao izany satria fohy loatra ny fisainanay ambany loatra ny fahatakaranay fa ay moa ny zavatra rehetra dia ataonao miara-miasa asoa izay tianao Andriamanitray mifony izay tompo ny amin'ny fimenomenonana eny ny fanomezantsiny anao mihitsy aza manoloana ireny zavatsarotra lalovana ireny ka tsy ahatserovanay intsony fa matoa atranganao eo amin'ny fiainanay ny zavatra rehetra dia mba hanefenao anitsianao anamboaranao anay satria tokana ihany ny tanjonao ny fikasanao Andriamanitra aminay dia ny ahasoa sy hampiadana anay satria hoy ianao aminay manao hoe fa izao manana ny hevitra everako anareo dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany mifona aminao izay tompo fa na ny finoana iaza dia tsy tazana tsy hita intsony fa miozongozona
rehefa ao amin'izay heverinay ho zava-mahaoro mitranga eo amin'ny fiainanay izay. Mety ho aretiny izany, eny fahafatesana mihitsy azy, ary dia tsy tsaroana intsony fa ianao efa nanambara taminay fa aty amin'izao tontolo izao no ahitana fahoriana, nefa matokio ianao fa izao efa naharesy izao tontolo izao. Ary dia niporofonao tokoa izany tamin'ny tondranao ny aretinay rehetra, noporofonao tamin'ny nandresenao ny fahafatesana teo amin'ny azo fijaliana. Mamindrafo aminay Tompo, mamelany helokainy amin'izany fisalasalana iny amin'ny finoana ianao izany, rehefa ao anaty zavatsarotra sy mafy ary manahirana izay. Ary koa ny tsy fanekena indraindray izay zavatra rehetra tranganao eo amin'ny fiainanay, ka anadinonay tanteraka fa hay ny zavatra rehetra dia miara-miasa azy soa izay tianao Tompo Andriamanitray, dia izay voantso araka ny fikasanao raha teo. Mifony izay Tompo, sasaony ranao soso madio izay mba hadio sy voavela heloka eo anatrehanao. Amin'ny anaratsinao Jesosy Kristy mpamindra fosy mpamela heloka nanaovana izany vavaka izany. Amen. Laharakira fahaefatra amin'ny 514. Ny Andriamanitra ivavahantsika ry havana dia Tompo be famindrapo. Koa raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanantenana eo am-pitsanganana izao ny famelan-keloka omen'ny Tompo antsika. Hoy ny Tompo, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindrampo anao. I Kristy izay tsy nalala ota dia efa nataony ota hamonjy atsika, mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny kosa isika. Voavela ny helokareo noho ny anarany masina, miderany Tompo. Amen. Laharakira fa 7:700, andiny voalohany sy faharoa ary fahatelo. So
voninahitra ho any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra fiadanana ny mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana izay ankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana, koa mialohan'ny hitsanganan'ireo tompony anjara hanao ny vavaka sy ny vakiteny dia ho ataontsika ny laharan-kira 791. Mbola iary vavaka isika tompoko. Ry tompo Andriamanitra io, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao izahay satria mbola omena indray izao fahasoavana lehibe izao dia ny fotoana hamakiana sy henoana ny teninao. Jesosy io, ny fananao masina izay efa ao anatinay tsirairay avy dia taio mba hiasa mahery tokoa ka tsy ho sanatria Jesosy ho fahazarana ho anay fotsiny ny mandre sy mamaky ny teninao fa tena andray ny teninao tokoa izay Jesosy, ho fiainanay tokoa ny teninao, hiainanay ny teninao, tsy hiala teto izay Jesosy raha tsy efa nahavita izay nanondrahanao azy taminay indray ny teninao, ho fahazavana ny lalanay eo amin'ny fiainanay manontolo ny teninao Jesosy, dia misaotra tompo fa tianay ianao. Amen. Iaraka amaky ny soratra masina isika, izany dia hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 7:5, avy eo dia raisintsika amin'ny toko 7 ka hatramin'ny 12. 1 Roi 3, verset 5. Après, nous prenons au verset 7 et jusqu'au verset 12. Rehefa hita izany dia rahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Tao Gibeona no nisehon'i Jehova tamin'i Solomona tamin'ny nofy alina, ary io i Andriamanitra angatao izay tianao omeko anao. Ary ankehitriny Jehova Andriamanitra ianao efa nampanjakay mpanomponao andimby an'i Davida raiko, nefa izaho dia mbola zaza ihany ka tsy fantatra akory izay voaka sy fiditra. Ary izaho mpanomponao koa dia ao amin'ny olonao izay novidianao, sady olona betsaka tsy tambo isaina ary tsy hita isa noho ny amarony. Koa omeo mpanomponao saina malady, hoentiko mitsara ny olonao, aizako manavaka ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no mahay mitsara izao olona betsaka izao? Ary sitraky ny Tompo nangatain'i Solomona izany zavatra izany, ka dia hoy Andriamanitra taminy, satria nangataka izany zavatra izany ianao fa tsy ho ela velona na rena na ny ain'ny fahavalonao, fa fahaizana hitsara nangatainao, dia indro efa nanao araka ny teninao aho, ka indro efa nanomeanao saina endry sady mahiratra, ka tsy nisy tahaka anao ny teo alohanao, ary tsy hisy ho tahaka anao ny ato aorianao. Mbola ho toizantsika ny famakiana ny tenin'Andriamanitra. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily
Nosoratan'i Paoly ho an'ny Romanina toko 5 andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ary fantatsika fa ny zavatra rehetra dia miara-miasa asoa izay tian'Andriamanitra, dia izay voantso araka ny fikasany rahateo, satria izay fantany rahateo no notendreny koa hitovy endrika amin'ny zanany, mba ho lahy matoa amin'ny rahalahy maro izy. Ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no nohamarininy koa, ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa. Nous terminons la lecture dans Matthieu, chapitre 13, du verset 44 à 52. Au nom de Jésus. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors, il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. On jette un filet dans le lac et il ramène toutes sortes de poissons. Quand le filet est plein, les pêcheurs le tirent au bord de l'eau. Ils s'assoient. Ils ramassent les bons poissons dans des paniers et ils rejettent ceux qui ne valent rien. À la fin du monde, ce sera la même chose. Les anges viendront séparer les méchants et les justes. Ils jetteront les méchants dans le grand feu. Là, ils pleureront et grinceront des dents. Jésus demande à ses disciples, « Est-ce que vous avez compris tout cela ?» Ils répondent, « Oui. » Jésus leur dit, « Un maître de la loi qui devient disciple du royaume des cieux, voici à qui il ressemble. Il est comme un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Amen. Mialohan'ny itsanganan'ny mpanompon'Andriamanitra izay hitondra ny afatra ny tompo amintsika amin'izao maraina izao ry havana, dia mbola ho ataontsika eo mpitsanganana ny laharan-kira 10 teo ihany ka ny andininy 5. Afaka mipetraka isika. Ho anareo ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Ny tenin'Andriamanitra izay horaisintsika androany dia araka ny lohahevitra izay voalaza teo hoe ny fanjakan'ny lanitra arena sarobidy izay nalaina tao amin'ny Matthieu 7:20 andininy 4:7. Nefa mialohan'izany mbola hiary vavaka isika.
Andriamanitra rainay eo dia mbola misaotra anao zahay fa tsy diso anjara amin'ny teny ny afatra tianao ampitaina aminay. Manana ambara aminay isan'andro ianao, zavadalina tsy takatry ny sainay ny teninao, mangataka aminao ary izahay ampahafantaro anay ny afatra tianao ambara aminay mba hoentinay miaina. Ilay fanahinao masina no hiasa aminay tsirairay avy, na ny anambara ny teny na ny andray ny teny, dia ho tany lonaka tokoa zahay ka amoa voabe aty anatinay aneny teninao, ary tsisy ho voalaza afa-tsy izay avy aminao irery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany, misaotra Tompo. Amen. Tamin'ny herin'ny sika raha tsaroantsika dia nandray fampianarana ny amin'ny fanoharana ny amin'ny zay voana fafy, dia mbola mitohy ao anatin'izay ihany ny tenin'Andriamanitra ho raisintsika androany ao anatin'izay fanoharana nataon'i Jesosy izay ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. Raha nanaraka tsara tsika dia nanao fanoharana Jesosy mbola nitohy ilay izy hoe ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha izay hitan'olona ka dia nafeniny, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra amin'ny fananany rehetra dia nividy izany saha izany, ny fanjakan'ny lanitra. Moa ve fantatsika hoe inona izany fanjakan'ny lanitra tiana ambara eto izany? Mba azontsika tsaina ve izany? Mety afaka mamaly tsika ny ampitoerana eny hoe inona ny eritreretantsika an'izany hoe fanjakan'ny lanitra izany? Afaka manandrana mamaly tsika hoe inona izao amintsika izany fanjakan'ny lanitra? Afaka miteny mafy, miteny hoe fiainana mandrakizay izay zao ny henoko. Eny ny fanjakan'ny lanitra izay no hojerentsika eto. Raha ao anatin'izay fanjakan'ny lanitra izay dia misy ny atao hoe fanjakana. Ao anatin'ny fanjakana raha ny rafitra izany, ara-piarahamonina tamin'izany fotoana izany dia misy ny mpanjaka ao anatin'izay fanjakana izay. Tsy misy fanjakana tsy misy mpanjaka, fa matoa misy fanjakana dia misy mpanjaka ao. Ka ao anatin'izay fanjakan'ny lanitra izay, iza ny mpanjaka ao? Jesosy no mpanjaka. Ary Jesosy nefa tsy iza fa Jesosy dia Andriamanitra ihany, satria Andriamanitra telo izay iray, Andriamanitra ray, Andriamanitra zanaka, Andriamanitra fanahy. Noho izany Jesosy dia Andriamanitra ihany. Ka noho izany ny fanjakan'ny lanitra dia azontsika lazaina hoe fanjakan'Andriamanitra. Dia raha ohatra izany manao hitsin-dalana kely tsika dia izao hoe ny fanjakan'ny lanitra na ny toerana misy ny fanjakan'ny lanitra dia any amin'izay toerana misy an' Jesosy Kristy. Raha atao tena tsotra dia izay hoe ny fanjakan'ny lanitra dia any amin'ny toerana izay misy an' Jesosy Kristy. Dia iza ary no tafiditra ao amin'izay? Iza ny ao amin'izay fanjakan'ny lanitra izay? Iza avy no ao? Izay rehetra manaiky an' Jesosy ho tompo sy mpanjaka ny fiainany, ireo no ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Dia nanao fanoharana amin'izay ary Jesosy hoe tahaka ny arenana fenina tany an-tsaha. Dia nisy olona nandeha teo amin'ilay saha, tsy hitady arena angamba ny nataony teo, tsy nikarokaroka izy fa asa mety nanao piknika teo angamba izy, na nijerijery nandalondalo teo. Dia nahita n'io arena io izy. Dia rehefa hitan'io dia inona no nataony? Nafeniny indray ilay izy. Dia lasa izy sady faly be izy. Tena nahita, imagineo ny hoe tsy nanam-ponin'inona tsika mandehandeha eny dia nahita trésor, tena sarobidy, nahita volamena,
tahaky ninona ny hafaliana zay mihitsy ny nahazo ny olona io dia lasa izy vatra mifananany tsy hoe nalainy le trésor tao dia netiny tsoaka fa nivarotra mifananana izy aloha miverina izy novidiana ilay satria fatany fa misy trésor ao misy arena ao ny tompon'ilay mety tsy nalala kory hoe misy arenany ao anatin'io sahany io fa ilay olona nahita nalala dia nataony izay nahazoana azy hoarina amin'izay ozy mifanjakany lanitra mahagaga ihany zany hoe ohatry ny arenana fenina fa maninona ny arenana fenina raha antsika ny tantara dia izao hoe tamin'ny andron'i Jesosy dia izao rehefa tonga Jesosy ny jiosy ane ka tsy mba naika an' Jesosy ho Andriamanitra sarotra tamin'ny jiosy zany ary izay niteraka korotana mihitsy ny sy fanenjehana maro isan-karazany ary mbola nitoy tany amin'ny mpianatra zany fanenjehana zany izay ilay arenana fenina fanjakany lanitra dia tsy iza fa Jesosy eo amintsika famonjena dia eo amintsika ny famonjena Jesosy eo amintsika eo anivontsika hitantsika eo amin'i Jesosy zany tovozontsika fatantsika eo amin'ny teniny zany fa zao impirimpiry eny antsika amin'ny maheny tenin'Andriamanitra impirimpiry isika no maketo am-piangonana fa move tena nahita ilay arena sarobidy dia Jesosy Kristy manaiky azy io mpanjaka ve izao sy ianao mpanjaka ny fiainantsika raha izy no mpanjaka dia izy no manapaka ny fiainantsika tsy nytiantsika atao no ataontsika fa ny tiany tsy izay mahafinaritra antsika no ataontsika fa izay ambarany amintsika moa ve hitantsika izany ka ekentsika fa izay ilay izy tsy hoe ilay mivarotra dia hoe monsieur dépouillé dia lasa mahantra tsy manana ninina intsony fa mahafoy izay momba ny tenantsika rehetra ka manakatsakana antsika tsy handray ny famonjeny Jesosy move azontsika izany move no raisintsika izany sady tahaka ilay tompony nanana ny isika mandalo eo ihany fa tsy mahalala fa misy arena sarobidy ao izany no ariny eto amin'ny fanjakany lanitra fa raha tonga teto amin'izao tontolo izao Jesosy tsy ny rehetra ny nahalala azy tsy ny rehetra ny nandray azy araka ny voalaza ao amin'ny Jaona toko 1:10 hoe teo amin'izao tontolo izao izy ary izy no nanaovana izao tontolo izao nefa izao tontolo izao tsy nahalala azy mo isan'izany fa izao sy ianao tsy mahalala an' Jesosy iza marina Jesosy inona ny famonjena vitany tamiko sy taminao araka ny nambarako teny aloha hoe niafina tamin'ny jiosy ny fahalalana an' Jesosy ho Andriamanitra sy mpanjaka raha tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy aza mba ho isan'izay tsy mino aoka mba hiratra ny masontsika tsy ho jamba ka tsy ahita ilay arena sarobidy izay eo anoloantsika dia mitoy izy ao amin'ny 5:7 sy 9:7 ao hoe ary koa ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsaka vatosoa ary rehefa nahita vatosoa iray sarobidy izy dia lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy raha jerena maimaika dia toa mitovy ilay fanoarana anankiroa hoe olona nandalo teo amin'ny nahita arena sarobidy ny faharoa kosa dia hoe mpandranto na marchand araka ny digateny teo otrany hoe mpivarotra zany marchand nikatsaka vatosoa io indray dia nikatsaka ary rehefa nahita izy dia izao lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy izay vatosoa izay inona ny azontsika eritreretina ny amin'izany rehefa nandinika dia izao araka ny fitarihan'ny fanahy ilay marchand ilay mpandranto tsy izaho tsy ianao fa tsy iza fa Andriamanitra na Jesosy Kristy zay ilay marchand ary ilay vatosoa sarobidy izay nikatsahany sy nitadiavin'ny fatratra tsy iza fa izaho sy ianao mino ve ianao fa vatosoa sarobidy
mampisalasala zany hoe za zao ve dia ho vatosoa sarobidy. Quelle valeur j'ai? Est-ce que je ressemble à une perle? Nefa izao raha ny fijerintsika olombelona dia izany tokoa tsika, tsinotsinona isika, fa ny vaovao mahafaly, ny zava-miafa ny vaovao mahafaly dia izao: na dia eo aza ny fahalemeko, na dia eo ny fahalemenao, eo ny tahotra, eo ny tsy fahatrikiko, dia izao sarobidy eo mason'Andriamanitra aho, ary sarobidy eo mason'Andriamanitra ianao. Ary izay indrindra dia novidiny tamin'ny ranony zanany. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy, fa anana ny fiainana mandrakizay. Izaho sy ianao ilay vatosoa sarobidy, sarobidy eo mason'Andriamanitra, ka nanolorany io ny zanany no katsahiny mihitsy satria tsy foiny ho very. Ny ain'ny zanany no nividianany ahy sy nividianany anao. Vaovao mahafaly zany. Nafoiny Jesosy hatramin'ny ainy, izay ilay nivarotra amin'ny fananany manontolo dia ny ainy mihitsy, tsy ampy raha ny vola aman-karena nanavotana azy, nanavotana anao ao anatin'ny fotaky ny fahotana, ao anatin'ny fahafatesana. Fa ny ainy Jesosy, ny rany ireriany no afaka namonjy atsika tao anatin'izay. Ary teny fahanomeza toky nomeny tompo atsika ao amin'ny Isaia 7:7, satria malala eo imasoko ianao, eny be voninahitra ianao sady tiako. Sarobidy ry havana ny fitiavan'Andriamanitra atsika, sarobidy eo imason'Andriamanitra isika. Ny fanjakan'ny lanitra dia ambaran'i Jesosy tahaka ny vatosoa sarobidy, ampidiriny ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Izaho sy ianao raha manaiky. Efa vitany ny famonjena izay na tonga ny hoe ao anatin'ny sara tany amin'ny vonafafy, ny arana fafy tao, dia ny aniry tao, ny vary, ny tsiparifary miaraka. Ny fanjakan'ny lanitra dia atolotra ny olombelona rehetra, tsy hakanavaka na iza na iza. Efa novodeny Jesosy, novidiny tamin'ny rany, na iza tsy hankanavaka. Fa izao kosa, manaiky ve isika? Manaiky ve? Izany famonjena sarobidy izany, fa tsy voavidy vola aman-karena izany. Ka raha fantatsika, raha tsapatsika, raha tena efa noraisitsika izany, inona no mbola mampisalasala atsika tsy hahafoy ny zavatra rehetra noho ny amin'io Jesosy io? Ka na inona angatahany amintsika, movy tsy ho foytsika ho azy izany, tarika atsika ao amin'ny fanoloran-tena, fa izay no angatahany amintsika: anaka, ahatolory ahy ny fonao. Izay ihany. Fa katsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinako, dia anampy anareo izany rehetra izany. Izay no angatahany amintsika, tsy zavatra hafa. Tsy hoe omeo ahy ny volanao dia andana atao izay ataonao, tsy ariavana, fa ny tena atsika. Izay no mahatonga ny hoe don de soi. Dia raha ho fehezitsika izay dia izao: inona ilay harena miafina hitan'ilay olona? Dia izao, tao amin'ilay fanoarana faharoa no manambara azy, ny fahafantarana fa sarobidy eo mason'Andriamanitra aho, sarobidy eo mason'Andriamanitra ianao, ary novidiny lafo tamin'ny rany zanany. Efa very aho, efa very, toy ny maty noho ny otako, nefa noho ny fitiavan'Andriamanitra dia natolona ny zanany, ary nanaiky Jesosy amonjy ahy, amonjy anao. Mbola fotoanany famindram-po izao ry havana, ny toy ianao dia mampiororo. Fa izao, raha mbola miteny amintsika izy ankehitriny, dia izao, satria tiany isika hiditra ao amin'izany fanjakan'ny lanitra izany. Jesosy ny lalana sy fahamarinana ary sy fiainana.
dia raha te hiditra ao amin'izay fiainana izay isika, fiainana mandrakizay nefa omeny atsika, manomboka eto izany satria rehefa eto isika ka eto Jesosy dia efa eto amintsika ny fanjakany lanitra. Aoka tsy hisalasalany amin'izany fitiavany Jesosy sy ny antsony aminao ankehitriny. Raha iso amin'ny fifaliana ny famonjen'ny tompo izay atolony ianao, fa efa tonga teto an-tany izy, nanolotra ny ainy teo amin'ny hazo fijaliana io izy, ary efa nitsangana tamin'ny maty izy, mba hahatonga antsika koa andresiny fahafatesana tsy hainao anatin'ny fahafatesana mandrakizay, fa handray ilay fiainana mandrakizay izay efa nomany ho azy sy ho anao. Dia ho amin'ny fifaliana no andraisantsika izany hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra izay efa nomanin'i Jesosy ho antsika. Fa hoy ny tompo hoe raha misy olona ta hanaraka aoka izy an-dani-tenany sy hitondra ny azo fijaliany ka hanaraka. Izay ny antson'i Jesosy amintsika androany, izay ny antson'ny tompo androany. Ka vonina ary ve isika handahatena ka hanaraka an'i Jesosy, handray izany famonjena izany, hanaika azy ho mpanjaka ny fiainantsika, tena ho mpanjaka, qu'il soit le roi de notre vie, que ce soit lui qui dirige notre vie, mais ce ne sera plus nous. Est-ce que vous êtes prêts à tout abandonner pour lui, à tout abandonner dans le sens où que ce ne soit plus moi qui décide, que je ne ferai plus ce qui me plaît, mais ce qui lui plaît. Vonina ho amin'izany ve isika? Raha vonina isika, raha manaiky isika, dia izao efa eo anoloantsika ilay harena sarobidy, dia miantso anao ny tompo anio, avy anaraka ahy, atolory azy ny tenanao, atolory azy ny tenanao, fa miandry izy. Aoka isika samy andinika ny tenantsika, anolotra ny tenantsika ho an'i Jesosy ao am-potsika ao. Fa afaka mangina isika ao anatin'izay démarche individuelle zany, samy mahalala ny tenantsika isika, fa efa eo Jesosy, efa omeny antsika ilay harena sarobidy, ilay tena sarobidy, ary isika koa dia sarobidy eo imasony. Samy isika mandinika atolory azy ny tenanao raha voniny ianao androany, ekeo izy ho tompo sy mpanjaka ny fiainanao androany, fa harena sarobidy nefa atolonao antsika. Jesosy Kristy Tompo, ianao tokoa ny famonjenao dia sarobidy loatra, takona teo imasonay izany, nefa Jesosy nambaranao taminay androany, fa tianay ianao, sarobidy eo masonao zay, tianao zay hiditra ao amin'ny fanjakanao. Raha iso Jesosy ny fanoloran-tenanay ho anao, raiso ho anao zay manjaka amin'ny fiainanay Jesosy, tano izay fa tsy mahatananao. Amen. Dia ao anatin'ny fifaliana ry havana no hitsanganantsika, anaovantsika ny hira ao amin'ny firana fifoazana fa 4:7 anambarantsika amin'ny tompo izany fifaliantsika sy fanoloran-tenantsika ho azy izany. Oh
afaka mahazo toerantsika.
ny olona voavela heloka riavana dia isay manambara apabe maso ny finoany koa rahantsika manonona eo mpitsanganana izao ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra raitsoa mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanan'lahy tokana tompontsika izay nitoritoronina tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virjiny nijaly raha nanapaka i Ponte Pilato noombona tamin'ny hazo fijaliana maty ka nalevina nidina tany amin'ny fiaina tsy hita nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra mipetraka eo kavanan'Andriamanitra raitsoa avy any ny aviany tsara ny velona sy ny maty mino ny fanahy masina aho ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fiombonan'ny olona masina ny famelan-keloka fitsanganany tena amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Tonga eo amin'ny fotoana anambarana ny rarahan'ny fiangonana isika izao riavana koa mangataka ny tompon'andraikitra anambary izany rarahan'ny fiangonana izany amintsika. Ary aorian'izay dia mba iroso avy hatrany aty anoloana ny tompon'anjara anao ny vavaka trano. Faly miarabantsika rehetra amin'izao alahady maraina fahenina amin'ny 20 ny volana jolay izao. Faly miaraba ihany koa izay rehetra manaraka izao fotoana izao amin'ny tambazotra Zoom na YouTube. Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika tsiraray avy. Raha misy amintsika no voalohany anio no tonga miara-mivavaka eto dia angatahina izy ireo hitsangana ho arabain'ny fiangonana. Eny tompoko dia faly mandray anareo ny fiangonana FPMA Aix Marseille iray manontolo izay isolotenan'ny ampitandrina izay tsy eto atoerana amin'izao fotoana izao. Faly miaraba anareo tonga soa izahay. Ilay Andriamanitra be fitiavana ane omba isy tantana anareo amin'izay rehetra ataonareo. Raha mandalo ianareo eto Marseille sy manodidina na manao fialan-tsasatra dia aza misalasala miverina eto amin'ny FPMA Aix Marseille fa misy toerana ho anareo foana eto. Aorian'ny fitompom-pivavahana dia isy aorian'ny fitompom-pivavahana dia misy ny ekipa accueil anatona aka ny coordonné anareo raha sitrakareo. Misaotra ireo izay rehetra nandray anjara tamin'ny fanomanana sy ny fanatotosana izao fitompom-pivavahana izao. Misaotra ihany koa ireo izay nitarika Ramatoa Anitra Rademanatena ary Ramatoa Landy Rakotonanahary. Toy izao ary ny fandaharam-potoanantsika. Ny mpitandrina moa araka izay efa voalaza teo dia eo am-pialan-tsasatra manomboka anio fahenina amby 20 ny volana Jolay ka hatramin'ny alatsinainy fa 1 ny volana Aogositra. Raha misy ny ilana ny birao dia afaka miantso ny tenanay na ny membre ny bureau izay eto an-toerana. Amin'izao vanim-potoana fialan-tsasatra izao dia misy amin'ireo fandaharam-potoana isan-kerinandro no miato noho izany fialan-tsasatra izany. Izany dia hitantsika eo amin'ny fafana. Ireo moa izany dia mianto ny Maria Lafany asa fifoazana isaky ny asabotsy izay hitantsika dia tsy misy ihany koa mandritry ny volana Août. Ho ampatsahivina amintsika ireo daty tsara ho tadidiana sy ho mariantsika ao amin'ny diary. Ny fahenina ny volana Septambra dia alahady ny diakona izay aloava ny fiofanan'ireo diakona rehetra ny asabotsy 10 Septambra manomboka amin'ny 2 ora sy sasany. Izany dia efa voalaza tao amin'ny komity fa fampatsahivana fotsiny ihany. Misy ihany koa ny hetsika 13 EUMADA izay association entraide et culturelle ny 12 ny volana Septambra. Ary ny fahenina 20 sy ny fahafito 20 ny volana Septambra dia ny retraite spirituelle ny fiangonana any amin'ny Ilka Avignon. 13
Ny fadimy amin'ny roapolo ny volana oktobra dia hetsika don, hetsika faharoa promesse de don ho an'ny fampandehandrarà eto amin'ny fiangonana na ny fonctionnement. Ny tanjona hotratrarintsika izany izay efa tapaka teo amin'ny fivoriam-ben'ny mpandray tamin'ny volana marsa dia 15 378 €. Koa saina sahady isika hiomana amin'izany, azo atao ny mametsy kelikely dieny izao araka n'izay fahafahantsika, ary aza misalasala manampina ny ekipe finance na mpitraindraikitra izay akaiky anao milaza izay fahafahanao anatotosana izany promesse de don izany. Vaovao eto an-toerana, araka ny voalaza teo dia misy ny retraite spirituelle izay hitantsika eo amin'ny fafana ny fahenina amin'ny roapolo ny volana septambra ka hatramin'ny fafito amin'ny roapolo ny volana septambra eny amin'ny Mika Avignon. Ny thème amin'izany Bible ouverte, genoux pliés, cœur aligné, vivre le psaume 23 dans nos temps d'insécurité. Ny sarany dia 61 € fa misy kosa ireo fandraisana anjara amin'ny fiangonana ka lasa 41 € isaky ny olona ny fandraisana anjara. Raha mihoatry ny efatra ny ao anatin'ny fianakaviana dia misy fihenam-bidy ho 31 € manomboka amin'ny olona fahaefatra. Afaka misoratra sahady amin'ireo namantsika izay efa misoratra eo amin'ny nivo landy na fitahiantso miantso amin'ireo laharandreo. Raha misy tsy fahafahana manefa ny sarandasy dia aza misalasala manantona ihany koa ny ray aman-dreny mpitandrina na izay membre du bureau izay mahavantana anao. Vaovao avy amin'ny sekoly Alahady. L'équipe sekoly Alahady est heureuse d'accueillir les personnes qui ont reçu l'appel du Seigneur pour rejoindre l'équipe des moniteurs pour ce ministère auprès des enfants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous approcher du bureau de Sekoly Alahady. Il y a Fifi qui est là et je vois aussi Harry qui est en haut. Vaovao 13 matin. Indro misy teny fisaorana avy amin'ny fianakaviana Randriamaro. Misaorany Jehovah ny fanahiko ary izay rehetra ato anatiko misaora ny anara-masina ary aza misy atinoina ny fitahian-drehetra. Salamo 7:1. Izany teny izany no entinay misaotra ny fiangonana sy ireo tapaka sy namana rehetra tamin'ny fahoriana izay nahazo ny fianakaviana. Mafy ny fizarahana tany nefa teo ianareo tsy namelana irery. Koa misaotra anareo izay fianakaviana tamin'ny teny fampahirezana nalefanareo tamin'ny alalan'ny fifandraisana rehetra na fifanatrehana ary nitanterahinareo izany araka ny teny ao amin'ny Romanina 12:15 manao hoe miaraha mifaly amin'izay mifaly ary miaraha ory amin'izay ory. Teo ihany koa ny faodranomaso na ny solondranom-bary tsy masaka nasehonareo. Ilay Andriamanitra manakare-pahasoavana ane ameno banga teo amin'ny kitapom-bolanareo izay niala tamin'ny fanampiana na famanginana nataonareo ary mba ho laza amin'izay ny ratsy. Dia ho tahin'Andriamanitra irery ihany ary taon'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Ho an'Andriamanitra irery ihany voninahitra. Fianakaviana Randriamaro Jules. Filazana Manjo. Ny fianakaviana ny Rina sy Clément Ramianso dia namoy ny anadahany tompokilahy la Toparsan André Bruno ny asabotsy fa 18 Jolay lasa teo. Ny fianakaviana Liliane sy Charles Rakotiniaina, Sylviane sy Jean-Michel Auriol dia namoy ny anadahany tompokilahy Rakotobe Jean-Jacques Rodin ny alarobia 12 Jolay lasa teo. Ny fitondrana ambavaka sy fampahirezana ireo fianakaviana ireo miampy ny fianakaviana Elisabeth sy Roger Beraisina izay namoy ny anadahy ny tompokilahy Rasolofitsona Marijatovo Arthur ny 17 ny volana Jona sy ny fianakaviana Tina sy Tsily Andrianarso izay namoy ny anabaviny tompokivavy Andrianarso Randriamina Landivola ny 18 Jolay dia ho tanterahana
anio aorianany vavaka-trano. Hetsika 13 mada. Araka ny voalaza teo sy efa nozaraina tamin'ny tambazotra dia amin'ny 12 ny volana septambra no anaovantsika ny hetsika 13 mada. Ny lohahevitra amin'izany moa dia vakoka sy takalo. Isy ny varotra sy fampirantiana ary fifankalalozana amin'ireo orinasa malagasy izay tratrantso ary niofan'ny stand raha toa ka mivarotra dia 20 €. Mariana trano fa misokatra ho an'ny rehetra na isika eto an-toerana na ivelany. Misy ihany koa ny stand accueil social kilalao malagasy isan-karazany ary misakafo ihany koa tsy adinoitsika. Manasa antsika fiangonana ho avy marobe hitondra ny namana sy ny manodidina ihany koa. Ankoatra ny fampitana ny vakoka sy ny takalo dia io hetsika 13 mada io moa no ataontsika fiangonana isan-keritaona anefantsika ireo adidy eto amin'ny fiarahamonina, anaovantsika ny famangina na ankafaliana izany na ankaratsiana. Koa dia manesantsika ho avy amin'izany fotoana izany ho fifaly sy fanakalo ary anatanteraka koa ny adiditsika. Toy hatrany ireo fanatanjahantena mandritry ny fialan-tsasatra satria ilaina moa izany dia ny karaté sy ny fitness araka ny fandeharana izay misoratra eo amin'ny fafana. Ny banque alimentaire koa dia misokatra hatrany ho an'ireo izay mila izany atsy amin'ny efitra ilany. Ny amintsika izay manana afaka manome dia isaorana koa mandray izany. Vaovao avy amin'ny faritany. Eto amintsika no anatontosana ny komity paritany faritany atsimo atsinanana izay misy antsika ny asabotsy 15 ny volana septambra tontolon'ny andro. Vaovao avy amin'ny nasionaly mampatsiahy hatrany fa ny 10 sy 11 volana oktobra no natokana ny 10 taona ny tandremana sy fandehanana misotro ronono an'ny pasteur Élisée Andremiandra izay pasteur any Toulouse. Raha misy manontaniana dia afaka manantona ny birao. Zaikabe SVKI sy ny SLKI izay ho totsaina ny 17 sy 18 ny volana oktobra any Dijon. Ny fisotradarana dia hatramin'ny 15 ny volana septambra raha mila fanampahazavana sy fisotratanana dia manatona ny birao ny SVK. Ny rakitra dia hivahitantsika ao amin'ny fafana misy ny offrande voalohany ary ny offrande roa izay raisitsika amin'ny kitapo manga. Fampatsahivana ny offrande faharoa dia ho an'ny rakitra ho an'ny ezaka trano. Izany hoe izay momba ny trano dia ao anatiny ny rakitra faharoa izay ataontsika iny. Marihana fa ao anatin'ny rakitra faharoa iny zany no andavantsika isa-taona ny redevance izay alohantsika amin'ny diocèse isa-taona. Tamin'ity herinandro ity zany tsika dia nanefa izany redevance zany tao amin'ny diocèse izay mitetina 9 408 et 8 centimes. Saorana an'Andriamanitra nahavitantsika izany adidy izany. Ny rakitra dia afaka ataontsika amin'izay mahafaka antsika na espèce zany na carte bleue na virement na chèque. Hitantsika ao aoriana ny équipe finance vonona trany andray ny voalahom-bokatra ary ny prospects de dons izay efa niteny antsika teo. Aza misalasala manatona azy ireo raha toka misy ilayntsika. Izay indray ary toka ry hava-malala ny vaovao eto amin'ny fitandremantsika aoka isika tsiaro sy tondram-bavaka trany izany asa marobe napetraky ny tompo amintsika izany. Ho an'Andriamanitra irery ihany ane ny voninahitra. Nous prions. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce temps de prière.
C'est un temps où nous pouvons exprimer tout ce qui pèse dans nos cœurs, tout ce qui reste encore flou encore dans l'avancement de ton Église. Nous venons devant toi avec humilité et confiance, reconnaissant que tu appartiens à toi et que tu es le Dieu qui pourvoit à tous les besoins. Seigneur, nous te confions ce projet d'Église. Ouvre les portes que nul ne peut fermer et accorde-nous la grâce d'acquérir ce lieu définitivement destiné à la gloire de ton nom. Guide chaque étape, chaque décision et chaque événement. Le chemin est encore long, mais nous restons confiants grâce à toi. Chasse toute inquiétude qui pourrait perturber nos esprits, qui pourrait nous faire douter dans ce projet si grand à nos yeux. Nous te demandons de pouvoir aux sources financières, humaines et matérielles. Éloigne tout obstacle, toute division et toute crainte. Remplis nos cœurs de foi, de patience et d'unité, afin que nous avancions selon ton temps parfait. Que ce projet d'Église devienne un lieu de prière, d'adoration, de guérison, de paix et de salut pour de nombreuses personnes. Que ton Esprit Saint y agisse avec puissance et que toute la gloire te revienne. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous faisons cette prière. Amen. Hoy Jesosy taminy izao ny fananganana ny maty sy fiainana izay mino ahy na dia maty aza dia ho velona indray. Filazantsara araka ny Jaona toko faraky ambin'ny folo andiny fadimy amby roapolo. Araka izay efa nambara teo ry havana dia izao ny fotoana natanterantsika ny fitondranam-bavaka sy famangina ireo avantsika izay midona fahoriana koa iangaviana indrindra izy ireo mba iroso hipetraka etỳ anoloana ary dia miangavy araka izany koa ny komity rehetra eto amin'ny fiangonana iroso hiakatra etỳ amin'ny alitara anatanterantsika izany fitondranam-bavaka sy famangina izany. Nefa mialohan'izany no anaovantsika ny laharan-kira fa 480 andininy voalohany. Ry izy mianakavy vaotra ny lela rehefa tonga ny fahafatesana dia matsiaro maizina ny tany manjongona manoloana nareo eto ny fiangonana manontolo izay angatahana hitsangana ankehitriny ary misolotena azy ireo eto ny komity sy ny olona tarihany Ramatoa filoha Ramatoa Kajy Ravelijaona. Avy mamangy anareo amin'ny fahoriana izahay tompoko. Fitenintsika hoe varavarana ny voana ny anareo ny fahoriana dia iarahantsika mitondra
amin'ny mahamalagasy izany ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika koa fa miara-ory amin'izay ory. Ary raha misy marary amin'ny vatana dia ny tena manontolo no marary. Ankehitriny dia mampahery anareo izay amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manoloana izao fahoriana izao. Mamela ratra izany, mamela ratra-poza miarahantsika malala. Fantatsika nefa ny Tompo Andriamanitsika fa efa naharesy izany izy ary izany no amarina aty amin'izao tontolo izao na hitanareo fahoriana. Matoky izaho efa naharesy izao tontolo izao. Fakitsika ny salamo 1:7-9 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: Andriamanitra no aro sy heroantsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia milevona aza ny tany, na mifindra ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondrona sy misamboaravoara aza ny onjany, ka miorooro ny tendrombohitra noho ny fisafogana. Matsiaro eo amin'ny fiainantsika izany fisavorovoroana izany isika ankehitriny, nefa matokia fa ny tompontsika dia efa nandresy hatramin'ny fahafatesana. Izy no ampahery anareo, izy no ampionona anareo amin'ny fanahy masina, ary izy koa no hameno ny banga rehetra ao amin'ny fonareo. Mahereza indrindra tompoko, miaraka hivavaka isika. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy Tompo, ilay fananganana ny maty sy fiainana. Fa ankehitriny ianao dia ampatsiaro anay indray fa Andriamanitra velona ianao no Andriamanitra ivavahanay. Ary ny fahafatesana dia tsy manana ny teny farany eo aminay zanakao Andriamanitra, ka dia matoky ny fitantananao izahay fa ireto havanay izay ao anatin'ny fahoriana ankehitriny dia mba hatsapa kosa ny fanatrehanao azy ireo, hahatsapa ny hery ny fitiavanao, hahatsapa ny hery ny fiadananao izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiasa ao am-pony izy ireo, ary hameno izay rehetra banga hanasitrana ny ratram-po. Andriamanitra, mbola matoky izahay fa mbola miasa ianao mandraka ankehitriny, ary mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao, hampahery sy hitantana ny zanakao, ka dia hapetraka eo ampelantananao ireto fianakaviana ireto, mba ho tehirizinao amin'ny fahasoavanao, omenao ny fampiononana tsara indrindra ao amin'ny fanahy masina, ary hampaherezinao amin'ny fanatrehanao azy ireo isan'andro. Dia ho anao ny dera ny anja ny voninahitra mandrakizay. Amen. Manoloana ny fahoriana tahaka izao ry havana dia misy fombantsika malagasy izay tsy hita izay maharatsy azy, araka ny ilazana azy hoe rambonama mpombaina ny maty ary fotrany maso ho an'ny velona, ka dia manolotra izany ampitiavana izay vonona ho amin'izany ankehitriny. Mahereza indrindra tompoko, ary dia aza misosoka alahelo mitsony. Ankehitriny mangataka ny fiangonana mba ho fiarahantsika mitondra izao vona izao amin'ny havantsika, dia
iaraka anangana ny tanantsika akavanana sika misaotra tompoko mahereza tompoko laharakira fa efatra amin'ny valopolo senjato teo ihanynao ataontsika ny andininy fahaenina. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanavaozantsika ny fanoloran-tenantsika ho an'Andriamanitra isika izao ry havana amin'ny alalan'ny fanatitra. Koa ny laharan-kira fa 300 no ataontsika mandritra izany. Tsarovy mandrakariva ry havana fa izay manome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Jesus.
fiangonana ny rakitra dia ataontsika eo mpitsanganana ry tompony arena ho faranana amin'ny amen. Petraka ny fiangonana. Amarana ny fotoantsika izao ry havana, koa mangataka ny tompony anjara iroso ety anoloana mba hanao ny vavaka fisaorana sy ny fangatana. Iara eo mibavaka isika tompoko. Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay amin'izao fotoana izao, midera sy manome voninahitra anao, izahay no ny fitiavanao lehibe sy tsy miova aminay isan'andro. Mankasitraka anao izahay no nahafahanay niara-ny vory tamin'ity fotoam-pivavahana ity sy nieniny teninao. Misaotra anao no ny famelan-keloka nomenao anay anio amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izay manadio sy manavao ny fiainanay. Mankasitraka anao koa izahay no ny afatra nomenao anay anio izay mankahery mampianatra ary mitarika anay anakaiky anao bebe kokoa. Entinay eo anatrehanao Tompo ireo rehetra mandalo fahoriana sy fahasairanana. Omeo fampiononana sy hery izy ireo ary aoka ahatsapa mandrakariva ny fanatrehanao sy ny fitiavanao. Mivavaka ho an'ireo marary izahay, asehoy ny herin'ny fanasitrananao. Omeo fahasalamana sy tanjaka izy ireo ary tahio ireo mpitsabo sy izay rehetra mikarakara azy. Entinay ambavaka eo anatrehanao ihany koa Tompo ny firenenay, firenena malagasy. Mangataka aminao izahay mba hanomezanao ny fandriam-pahalemana sy ny firaisan-kina. Arovy Madagasikara manoloana ireo zavatsarotra sy trangan-javatra miseho amin'izao fotoana izao. Tario amin'ny fahendrena ireo mpitondra sy ny vahoaka rehetra. Mivavaka ihany koa izahay ho an'ity firenena la France izay mandray anay ity sy mampiantrano anay. Tahio ity firenena ity, omeo fiadanana sy fitahiana ny mponao aminy ary aoka hanjaka ny rariny sy ny fifankatiavana. Apetraka eo am-pelatananao ny fiainanay sy ny dianay rehetra. Tario amin'ny fanahy masinao izahay mba hahafahanay manome voninahitra anao amin'ny teninay sy ny asanay isan'andro. Izany rehetra izany Tompo dia angatahanay sy isaoranay anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay ary akambanay amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe rainay izay ny an-davitra sy ny alevinanao ny fanjakanao atao any sitraponao etsy an-tany tahaka ny an-davitra. Omeo anay ny fisaina saza aminay ary mamelana evoka tahaka ny namelanay izay mevoka taminay ary izay mitondra ny amin'ny vakavakana fa manafahanay ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mialohan'ny andraisantsika ny afatra sy ny tsodrano dia ho ataontsika ny laharan-kira fahatelo amby 570 andininy voalohany. Ary aorian'izany afatra sy tsodrano izany no anaovantsika ny andininy fahaefatra amin'ny laharan-kira fahatelo amby 570 ihany.
raiso amin'ny fifaliana sy amin'ny finoana ary zao ry havana ny afatra sy ny tsodrano izay omen'ny tompo atsika. Romanina toko favalo andininy fahatelopolo. Ary izay notendreny no nantsony koa, ary izay nantsony no noamarininy koa, ary izay noamarininy no nomeny voninahitra koa. Raiso ary nitsodrano atolotra anareo amin'ny anaran'ny tompo. Andriamanitry ny fiadanana ne hahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina izay hatramin'ny taloha sy anio ary mandrakizay. Amen. Mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny tompo. Dia mirahary herinandro finaritra ho antsika tsirairay avy ry havana.